dia miaraka amintsika eto a vahiny manokana amin'ty aly ty araka nefa fantatrareo ihany dia ny ministre d'état chargé des infrastructures de l'équipement et de l'aménagement du territoire na hoe ministre misahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fananjariana an-tany tsy izany fa Andriamatoa Rakotovao Rifo faly mandray anao zay eto amin'ny plateau-ny sy resabe Andriamatoa ministre. Faly miaraba anao nya Davidson dia faly miaraba antsika manaraka sy ny eno an'ity fandarana eto amin'ny Matevety satria fantatra fa hatrany ampitan-dranomasina any dia mahita an'ity fandarana antika dia miaraba antsika rehetrarehetra. Eny Andriamatoa ministre d'état fiatomoan'ny resaka aloha papelako kely hoe ministre d'état aloha zany avy eo tsika hiditra amin'izay fa ny tena actualité moa zany dia maly ianao mihitsy no hita atao amin'ny télévision sy fahita lavitra dia lasa filohan'ny antoko hery vaovao ny Madagasikara ny HVM ary dia anisan'ny antony nanasaina anao dia soranao be dehibe moa zany tonga eto aloha dia voalohany dia maraba anao fa ianao zany ny filohan'ny président national ny filoha HVM ary tonga dia mifantanina mipetraka ao an-tsaina zany hoe teo moa zany hatramin'izay plateforme ny HVM fa maninona lasa tonga dia izy nareo hoe andao avadika ao antoko politika misy antony manokana ave. Ya misaotra anao fanontaniana zany fanontaniana zany moa dia sady na zay tao anatiny ary eritreritra efa ela fa tsy tongatonga foana akory io indrindra ny taty avelany ny atao ivelany tsy ny olona tsy afaka fampiresaka aminay andavanandro hoe aiza dia ahoana no atao satria tamin'ireny ataoko hoe fanoanana fanoratanana fifanampiana dia davy filoam-pirenena tamin'ny fotoanandro mbola izy candidat reny dia maro ny olona tonga mety olona tsy dia fantatra misy olona efa fantatra anarana misy mpanao politika betsaka zay ny atao hoe plateforme no nanoana tamin'izany fotoana zany ka nandeha izy amin'ny fanontaniana zany hoe ahoana dia tonga mony valina ndresy misaotra an'Andriamanitra dia nieritreritra teo fantatritsika tsara fa maro tokoa tsy vondrona atoko politika tokana na atoko politika tokana fa olona maro samihafa satria ny filoha tamin'izany tsy nanana hoe ity olona ny teo akaikiny fa tsy sehatra anankiray hoe tia ny sehatra tia irery noentina anoana azy teo amin'ny fifidianana reny ny valiny isaorana reny ny lahatra reny ny sitraka ary nino an'izany zahay nieritreritra no mitondra fanjakana hoe ahoana ny namaforona n'ity fanjakana ity nisy ny vondrona toko politika ohatra raha tononony eto ohatra amin'ny mapara zay tena niarany joro niarany tsangana indrindra taty amin'ny ny deuxième tour zay ilazana azy ny fampiditra teny ny fampiankina teny ny fanometanana teny tovy amin'ireo maro samihafa ihany kio na tsy dia hita teo ary fa fantatray enonay fa tena nanoana arak'izay mpatratrany tany anaty ravina tany ambany ravina rehetrarehetra tany reny no tsy maintsy nyvalinay etaetany reny ary eninareo tsara fa tanatin'izay fotoana mbola nitazonana hoe aloalo hoetretina tsara nitondrana azy dia efa betsaka ary ny olona somary nandeha melo hoe dia manangana ny HVM zay aty ananana aty manangana HVM no nalaminamina aloha izy reny hoe andraso kely aloha andraso fa tsy maintsy misy zavatra ifampidiniana satria tsy hoe tonga eto amin'ny fitondrana dia tsy maintsy manangana an'io fa hoe dia eo any amaly amin'izay hoe fa mahinona kaiza nanangana an'io io misy fotokevitra efa nijorony tamin'ny fotoana nanaovana ny propaganda anisany ataoko hoe ny nanadiady ny tontolo politika io fa maninona foana kay ty Madagasikara ty misy an'y crise io mandeha ny lafin'ny ekonomia marina hoe mbola mahantra tsika nefa tena sotonony politika midina fa maninona kay dia fijerinay azy zay ny ataoko hoe fijery zarainay amin'ny olona ary tianay ndresena lahatra olona dia ny fijery hoe mbola tsy mahazaka an'izany ny fiarahamonina malagasy hoe nandresy ianao nandresy amin'ny isam-bato telo amin'ny 50 isan-jato ianao dia ianao irery no hitondra n'ity fireneny ity mbola tsy mety malagasy izy fijery koa azy mbola tsy mahazaka an'izany ny tany andalabatosoana eto Madagasikara ary ny kolotsainantsika mihitsy no tsy dia mahazaka loatra ny fanavakavahana eo amin'ny tontolo satria tanindrazany iraisany ity zay fotokevitra lehibe zay natonga anay hoe nampivady an'izay ahoana kay nampamary toerana n'ity fitondrana
ity zay ny nisokatra ho an'ny rehetra tamin'ny fotoana ny ilanan'izany ho tapahany eto ve zany fa nandresy ny ataoko hoe ny zay hery vaovao zay ary tamin'izany zay ny hery vaovao zany olona be da be fa tsy olona atokony olona fotsiny akory ho tapahany eto ve zany izy ity iza ny ekinany ity fitondrany ity ampamaforona ny izy de zay de anisan'ny olona veriko teo resy lahatra mihitsy zay fa raha ohatra ka nanao fomba ohatr'izay ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe zay ny nandresy tsy de tianay loatra moa ampiasa ny teny mandresy zay fa vahoaka ny nandresy dia zay ny tena antony hoe rehefa tsy mitovy ohatr'izay ny fomba fietreretana hitondrana n'ity fireneny ity dia aleo atsangana ny antoko zay manana an'izay foto-kevitra zay ijoroany satria ny hevitra lehibe de fampandrosoana Madagasikara ka tsy afaka hitodika amin'ny lafiny ekonomika mihitsy sika raha tsy mba milamina ara-politika ary zany mety mahatonga ny hoe mety hofanotanina rehefa aveo hoe somary ela na ny endrenany zao zao nitady an'izay hoe aleo ahorina tsara aloha ny fototry ny trano de ny fiarahamonitsika fa io nitondra atsika rehefa aveo ilamina arak'izay mba hafahana mibazana an'izay FDP zay hoe ahoana ny ampandrosoana de teo zany tsy nampitovy ny hevitra reo sy mapara zany fanazavana teo satria nisy fotoany mapara nanazava hoe tsika no nahazo nandresy zany tamin'ny fividianana de tokony hoe itsika mitondra fa ahoana indray mbola hisokatra etsy miliny amin'ny hafa indray zay ngamany tsy nampitovy hevitra anareo ve fomba ray fietretana zay betsaka manao an'izany raha zao tontolo zao fa zay de zay le favolazako teo hoe manazay manazay fa ho takona indray le risim-pony olona le fifoazan'ny Madagasikara hoe ahoantsika mbola mahantra kely ohatr' zao nefa voalaza foana manan-kareny be de ho tako ny ady la politika satria manilika olona be loatra ianao manilika olona be loatra ianao dia tsy maintsy manohatra anao amin'ny fomba maro samihafa reny olona ireny fa tsy jery tsony zay tombontsoa ambonin'ny fireneny zay fa lasa ohatrany hitanao zay mifieritretana azy mahatonga ny olona hoe lasa zavatra tonga de manahirana amin'ny teny hoe mpanao politika ony reny satria manakona n'izay etaetam-bahoaka zay ary zay ny tiana ovany zay tokoa ngama mety tsy nitovizany tamin'ny eritreritry ny ataoko hoe nipitarika ny zareo ny vondrany tao anatin'ny mapara izay mety ho eritreriny ary zay ny tenany tsy nitovizana fa raha ny efa voalazany ombenimbeny tamin'ireny ady hevitra nandritry ny volana maromaro kely reny hoe tamin'izany anie de nilaza mihitsy zay hoeny ny olona rehetrarehetra ny maparany no alliance naturelinay tamin'izany fa tsy izy rery kosa akory zay ny tsy hitovizana fa tsy hoe nivadika na sanatria hoe satria tonga eo nareo de tsy mijery anay intsony fa tena andedavinay de andeotsika hiaraka mibetsaka zay mitovy foto-kevitra amintsika fa zay fomba iarahana eo de ho iteo zany ny fomba iarahana tsy midika akory zany fa hoe ny HVM zany manaiky any fa mety hisy mpanohatra ihany aloha fa mba hoe ny majorité zay ilaina amin'ny fitondrana firenena mpandrosoana zany mba ho hita mba maro toerana zay de nitaky mihitsy mba hisin'ny mpanohatra eto amin'ny ihany ary amin'ny sehatra azo idikevitra amin'izany zay ny firariany zay fa mba tsy sanatria alfanana fanimpitehan-javatra na ohatr'izany ny sangany fanoerana satria izay le misotina ny ekonomia hidina foana ny ekonomia sy ny sosialim-bahoaka hidina foana ny ady la politika fa azo tsy mety zany firenena de hoe mitovy hevitra fa indratsika malagasy ny de milaza hoe raha nampivady ary mitovy hevitra de lafatra amin'ny akomana to de ny hevitra tsy mitovy mampandroso zavatra zany fa fandresy lahatra fa mifanaja fotsiny anatin'le fandresen-dahatra amenany toerany ary anatin'ny lalàna zany anie tena ataoko hoe zavatra efa nandroso betsika amin'ny lafin'ny demokrasia raha zany tsika de efa nametraka anatin'ny lalàna mihitsy hoe zany toeran'ny mpanohatra zany ary tena mazaka an'izany ny HVM ary ataoko hoe zay le hevitra vaovao hoe aloha isy mpanohatra aloha hiady hevitra fa ampandroso ny firenena rehefa amin'ny mitovy ihany ina moa ny olana tsy mitovy hevitra aminao izy fa mba tampandroso ny firenena izy mame hevitra anao mba jerevy ny tany demokratika ohatra Frantsa nijerenao rehefa izy zavatra lehibe ho tapahan'ny fanjakana de miantso ny lehibe ny opposition izy amin'ny palais de l'Élysée manontany heviny hoe ho any amin'ny raha ohatra izy zao andeha hiatafika ho any amin'ny firenekafa miantso an'ireo olonareo izy zao ny zavatra hitranga ka ahoana mba hevitra reo fa ny tompo-pahefana moa niny manapa-kevitra maka hevitra izy eo mihitsy notandremana eo tsy hoe fa paka hevitra akory de tsy maintsy le hevitry ny
rehefa tsy lany ny hevitra ao de hitanao fa tsy mieniny mpanohatra mihitsy zay fadisony zay eo am'lafiny demokrasia fa tsy maintsy mandany zany nefa tsy maintsy mety manina hevitra tsara koa ny mpanohatra azo raisina zay mihitsy tsisy volana mihitsy eno fa raha ohatra zany amin'ny resaka ataontsika hoe science politique zany ndre matoryvo rakotovao zay aloha etsako aloha tsy ataoko amin'ny avetsika resaka lisitra politique iny maritra manak'izay ka zao hoe nareo hoe zany a droite sa centre sa gauche ny tena misy ny antoko HVM zany raha eo amin'ny hoe targetra politique fijerinao azy zay dia azo atao hoe manakaiky kokoa ny libéralna zay zany hoe tongilina kely kokoa aty akavanana tsy de tsara loatra moa raha indrindra aty amintsika le hoe eo ampovoany zay fa tonga dozy ny olona misabaka reo zany misabaka reo fa zay de mieritreritra hoe noentina ampandrosona an'ity Madagasikara ty a tsy maintsy fanatsahana amin'ny rivotra économique rafitra économique misy am'izao fotoana zao a no atao nefa tsy mivaraka zay économie zay fa maintsy misy fanjakana miahany vahoakany zay le social zay zay ny fangarona tsy eo ampovoany akory zay ary tsy fanjakana dolo koa ny rehetrarehetra fa fanjakana mamela ny sehatra économique ivelatra libéral izy fa tsy maintsy misy fanjakana koa mijery an'izany miahany vahoakany a mijery aiza ny sosialim-bahoaka fa tsy hoe avelao oentin'le économie fotsiny ty fireneny ty mbola tsy mahazaka an'izany tsika satria ny rafitra eo ambany a mbola mila ny fanjakana mandamina zany ny fidirana anatin'ny HVM aloha zany ohatra ny fanahina moako de zao hoe ty misy any toko manohana ny filoham-pirenena de ty indray le hoe ty TGV vaovao ty mavaovao ary mahavaovao indray ty ahoana namalinao an'izay de efa io efa misy valiny io efa nivaliko teo le izy Ngada Witson hoe iny asiko fanampiny kely fotsiny hoe hitatsika io zao firafitry ny gouvernement raha mijery eny atsika telo zay na efatra ny eo amin'ny gouvernement azo ny président sy ny premier ministre natao tsara ary anatin'ny fahefany mihitsy ny fidiny olona atao de hitao am'izao fa mba misy fivana hoetiny mety io zany gouvernement fijerinao azy hoe afaka hitondra le fivana anisany anatin'le tena fampandrosona eritreritra mihitsy io hoe mba milamina ny toko politika tsy hoe tonga amin'ny tenin'ny président Vonahdy Jean Eugène Amaly hoe tsy hoe ho atao enimpolo koa akory na firiny ny toko politika de tokony ho ao daholy aiza moa ny azakana an'izany fa ireo mba eritreretina zany hoe tao amin'ny gouvernement mety misehitra hafa koa rehefa hoe raha miasa tsy ao amin'ny gouvernement rery fa tsy mahita taratra teo hoe ngamba ny atao koa anisan'ny voalohany tena firenena za zany tsy miditra tamin'le fotoana hoe transition io nefa nisy zany tamin'ny fotoana tamin'ny HT sy ny sisa hoe de miara mitondra eto aloha tsy zay nitondranan'le fotikevitra fa de hoe io a mila ny rehetra tsika raha zay ngamba ny teny malalazan'le izy a mila ny rehetra fa fehezina rafitra ray fa tsy hoe ao le olona ny aneo ny heviny samirery amin'ny mampitarika antoko azy na zay fa lazaiko maly zay mety nisy mipifaninana taminay mihitsy mijoro hatramin'ny farany hoe zay de manohatra anareo fa tsy reo fa ao anatin'ny gouvernement izy am'izao fotoana zao a mety tsy izy mivantana fa olona ao aminy zay fantatra tsara fa olona atao aminy ataoko fa tena fanamba zavatra hita masoniza be zany hoe misy fiovana tiana hoentina tsy zany tsy ho hita androany mivalina zany fa zany kosa nefa de efa taratra mba hoe mba misy zavatra eritreritra misokatra mametanana ny rehetrarehetra eto fa atsika rehetrarehetra Madagasikara fa avakely no hita tao le gouvernement aloha raha zany tsy zany le hita tao le firaisana fampihavana-pirenena hoe andeha am'izany ty fitondrana ity fijerina azy aloha voalazanao ary zany efa voalazany président Erajonja mampianombenombeny fihavanam-pirenena ary manomboka am'izany io tsy maintsy misy zavatra hita maso fa tsy horesahana anaty efitrano fotsiny hoe de anao fihavanam-pirenena tsika de ifanolonolo kely tsika de iny ary fa miavany tsika de jerena rapitso ahoana indray ty fa tsy maintsy mba misy zavatra hita maso tsapany olona ary zay Madagasikara samy manamanana kely ny olona atao hoe référenceny tiany anay tiany zao reny ny atambatra ao amina sehatra anankiray mba ahafahan'le olona mirahina zay ny atao hoe io moa processus io tsy vita androany io
nefa reny de efa fanomboana azy tena hita maso mihitsy hoe tena miezaka am'izany a fampiavana-pireneny zany ny fitondrana am'izao fotoana zao raha jerena aloha ny avy any velany moa zany communauté internationale tena manoana daholo am'izao fotoana zao fa raha ny prime ministre sy ny filoam-pirenena moa zany am'izao fotoana izy hita hoe mitovy dio zany tsara mihitsy de aty amin'ny anteny mena efa mivijerinay azy ohatrany hoe ahoana satria ohatrany raha le kabary sasatsasany amin'ny anteny mera ao a misy mampiakape ao miresaka fandrimpalema misy resaka mo sans censure raha mivoaka atao a nivoaka tany amin'ny gazety ireny ny HVM ave anana fahefana ao amin'ny anteny mera-pirenena io ny fahefana angamba tsy fahefana zavatra androm-panjakana anankiray a maleo teny io zany député zany manana fomba fitandrona-tena fomba ara-politika tena anazy mihitsy ny député ary tsy tsara zany hoe avaty ny fitondrana na ny gouvernement na ny président de anana fahefana amin'ny anina lasa tena ditiko fe lehibe ny eto amin'ity firenena ity fanjakana amin'izao fotoana zao tsy mitady an'izany ady hevitra no atao afaka miady hevitra rehefa nitanjony anankiray a de ny asoan'ity Madagasikara ty de miady hevitra ary sehatra anankiray tena azo edikevitra reny sehatra amin'ny ny assemblée reny mety misy zavatra kely tsy divisakevitra miara mivory amin'ireo olonareo foana ane zay ndraindray tena misaraka eo aloha tsy zavatra tapaka mihitsy nefa avy eo rehefa samy mandinika any de afaka manao miresaka motion de censure moa anao ndraindraiky io misy manitatra be mety tenin'olona anankiray tenin'olona roa no ny antomaro zany aza diny fa olona be da be ny io tsisy antoko majorité rao hoe tiany firenkevitra de izy zato iny hevitra raha iny tsy misy an'izany eo fa fitambaran'olona hevitra maromaro ary mbola sarotra manaka amina ary zay le zatra vaovao am'izao fotoana zao ho inona kay le iraisantsika tsy moro zany zay de nisy amvoy an'izany ary ny HVM ao anatin'ny amorona groupement parlementaire ao a de hitarika an'izany hivoy an'izany hoe afaka miresaka tsika afaka tsy mitovy hevitra tsika fa io ny ampandrosatsika any amin'ny tanjona raika manana nareo zany zao a mitsangana ny antoko politika nareo hoe andray antsara amin'ny fifidianana communal régional reny zay izy manaraky zao izy eo ny HVM kosa aloha de ny ampony de ho atoko matanjaka sy lehibe eto Madagasikara tsy hoe miteny an'izay a de atanjaka ho azy eo izy fa ny etretanay azy ny fomba hitondranay azy fomba anehoanay an'izany eo amin'ny rehetra indrindra ireo mpikambana de napetraka aminy hoe isika tsy maintsy hitarika eto amin'ity fireneny ity satria tsika kosa ny nandresy asoroko izay teniko hoe nandresy zay a fa tsy maintsy ho atoko lehibe manana ny maizy azy zay tsy mifampitaha amin'ny hoe retsy sy retsy fa amin'ny fomba hiasanay fomba anehoanay an'izany dia zay noentinay a mamelona ny ampohan'ny olona ary mitarika ny olona mitarika ny opérateur mitarika ny zay olona afaka afa-tsy haino ny asa manokana tsy afaka hoe miditra amin'ny antoko politika de mitarika an'ireo olona ary voalazako maro tsara fa io mba sehatra iray afahan'ny rehetra hiady hevitra ampandrosoana Madagasikara ty fa rahatina fifehezana kosa zay mampatoko politika azy zay misy fifehezanao tsy fantsy ekenao rehefa hiditra ao a fa ny zavatra voizinao de ny anasoa Madagasikara ary ty fampandrosoana mirindra hita Madagasikara ty zay ho fototry ny réconciliation nationale fanavana-pirenena eto satria hitatsika zany mety antany ianao rehefa avy eo amin'ny lafiny asa ao amin'ny ministera hoe tsy mitovy loatra ny fomba anampandrosoana ty Madagasikara ty ka mahatonga ny ataoko hoe tsy mahaforona tsara zay fihavanam-pirenena zay na de mitondra ny fahendretsika hatramin'izay de ny fihavanana nefa hitatsika tsara amin'ny fiarahamonina fa somary mizongozona ihany zay indraindray a ary voizin'ny olona amina zavatra tsy de mety loatra nanaraka ihany aloha ny rehetrarehetra maly tamin'le fananganana sy fanolorana n'le birao ny HVM de ianao moa zany no flou national matetika izy eny andreo matoa rakoto vao ry hoe miary ma de ny président d'honneur andreo matoa Didier Ratsiraka ny team président d'honneur andreo matoa Marc Ravalomanana TGV président d'honneur andreo matoa André Rajoelina fa maly zay ohatrany tsy naheno mihitsy ny anarany hoe Era-Janary Mampiany na aiza ho aiza ao anaty le atoko HVM izy zay le vaovao tsy président d'honneur ny HVM mihitsy ny nanorona nandrisika anay izy fandresy lahatra zay fa de nitsodranana izy nefa avy eo hoe ianareo io fa za efa filoam-pirenena any vahoaka malagasy fa tsy afaka ilahatra hiaraka aminareo fa de nitsodrano
makahevitra zay mbola akahevitra mihitsy zay satria ny amaforona zao fitondrany zao no ijoroany io hitondra Madagasikara mba ho anany tsaratsara kokoa any amin'ny ariana rehetrarehetra any fa tsy hoe zavatra ho atao eto dia anamafison'orona ny HVM fotsiny tsy nanorona an'io zay raha zay no atao mety tonga zay dia nanidy fotsiny any fitondrany io a dia metimety taminay 5 taona teo metinety daholo ny rehetrarehetra zay mpikambana tao fa le lavitra mihitsy nyjerena hoe zay nisan'ny olona tena resy lahatra hoe tena tokony miala am'izao fomba fitantanana zao tsika fa tsy mendrika an'izao tso Madagasikara eny a andre mato ministre d'État misahina fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary fanjariana ny tany ndray ndresahako eto fa aloha petraka politika fa vitatsika eo zany mbola elaela ihany tsika hifanerasera eo dia hita eo moa zany nytoen'ity resaka politika ny HVM ty fa amin'ny ministre d'État anao indray a zany hoe ianao zany larana fahatelo amin'ny gouvernement am'izao tao zao amin'ny faharoa amin'ny gouvernement azafady faharoa dia iaho mantsy anareo hoe raha atao indray vo tonga tao ianao dia nandray an-tanina ministera dinona ny zavatra izenao hoe izao ny tena lara tokony atao a amin'ity resaka infrastructure équipement sy aménagement du territoire ty hoe izao ny veriko fa tena hoe lara-pahamehana ataoko hoe tamin'ireo dina misotranao am'le fanontaniana raha reo vinana sy ny dina rehefa aveo ny fanaovana satria iny koa zany mba efa tonga dia nyvoiziny tsy hoe anao propagande dia ny zavatra mpanantena volana ny firenena akory fa reny resahany reny a efa nydinina taty anatiny hoe ahoana kay ny tena mba afahantsika mampandroso ankaingina kokoa an'ity Madagasikara ity maro ny Madagasikara fa firenena miantehitra betsaka eo amin'ny sehatra ny fambolena ny any ambanivohitra ny tiako lazaina marina zany ary mijanona amin'izany fototra zany tsika fa nieritriretina ihany zany hoe hitatsika ireo arena be da be a Madagasikara ireo zay tsy voafehan'ny fitondram-panjakana dia lasa olombitsy na fomba indraindray tsy de maropototra loatra ngamba nilazako azy na mba tsy tenenana vaombolana hafa no mitranaka any dia tsisy tombontsoa an'le firenena jerena nefa aiza moa nanaovana an'izany nefa iny foana ny ohatra lainay raha makeo mahitsy ianao le ao ambadika eo amin'le tanàna kely 20 kilometre miala ny RN4 io fa volazako teto zay mpamokatra todiny eo zany lalana 22 sa roapolo kilometre treo izy a eo amin'ny adiny ray mahery eo ny atao satria ratsy be le lalana zany hoe teto Madagasikara zany dia mety noho ny fantrano ny ekonomia atsika satria zavatra lafo be io na noho ny politika atsika koa dia tena atao hoe tena sous administré zay nga mifilaza azy a amin'ny lafin'ny infrastructure tsika tsy hitany vahoaka tsony zany fanjakana zany a satria reny nahitany anisa zavatra raha hitan'ny fanjakana hoe mba ny sekoly mba ny lalana mba ny hôpitaly sy ny sisa akoatrany hoe tsy maintsy rehefa mba hiditra mieritreritra mahasaha mieritreritra n'zany firenena mandroso zany ianao firenena matanjaka zany dia tsy maintsy mampitombo an'io resaka fotodrafitrasa io na lalana io na trano io ny fotodrafitrasa amin'ny asa io ny hoe ny aéroport ny port sy ny sisa tsy maintsy andrindrany zany zany na tonga an'io ministère d'État afahana mandrindran'zany mandrindran'zany tsy hoe ataonao eto ilalàna angezabe anakireo resahana zao hoe anao autoroute tsika efa nytamatavy marina zany satria nana lehibe ny poro ao tamatavy tsika ka raha io fotsiny ny alehibe azonao dia ho zaka ny lalana mamoaka azy am'izao fotoana zao be io dia rehefa anotaonao ilalana io dia ny 2 kilometatra aty amin'ny sakany amin'ny lalana io fahantrano trano bongo keliny ao tsisy fanjakana ao zay ny ataoko hoe sous administré satria reny ny sehitra ray tamin'ny fanjakana zany le alamina anatina planina anankiray rehefa miresaka tsika amorona tanana vaovao satria fantatritsika zao fahoriana tanàna lehibe ny tanana riva tsy hoe afindranao monina fotsiny hoe andao nareo oetiny antapiketsa fa niny antapiketsa tokoa moa raha taningazana fotsiny eny dia zanako tsy anatra ny raha sendra marary tsy mahita toerana le zany tsy maintsy vinavinainy daoly ary lafina infrastructure daoly zany zay ny manosika an'le izy ary io a ame asa aingana ho an'ny olona io satria mila miasa malagasy io koa tsisy olona mameka doantsika ntsony fa mila miasa amena asa malagasy ka rehefa mba miasa malagasy mandray karama ny olona
de afaka mividy zavatra ny olona de mamiodina n'ekonomia miodina tsikeike fa ambany loatra le faefa mividy tsika eto am'izao fotoana zao no ny anto tsy filaminana économique eo koa ny lafiny politique dia mijery le olona hoe tena mitsiposiposy ny orinasa tsisy mpividy tsy mandeha ny entana ka miverina kely lafina infrastructure hoe izay ary io sehatra io zany etretiny hoe amerina tongasa be da be anao an'ireny imo reny tsika amin'ny zavatra azo anaovana imo amin'ny fomba fatanterana azy hiaraka amin'ireo ary mpamatsy vola amin'io fa be da be satria fantany tsara fa zay ny lazaiko tamin'ny za vo nandrain'io raha mamaly ny fanotaninao vo nandrain'io département io zay hoe andaotsika masaha heritreritra za Madagasikara mandroso sy moderna amin'ny alàna ny fotodrafitrasa ao satria adin'ray sasa miala eo tsika mandeha avy ao ho an'le olona zay mba afaka nandeha ho an'ny larenao sy morisy zany de mipitrapitra tsika mijery satria na ny lalana eto amitsika ny trano eto amitsika ny tranon'olona samy hafa moa iny anazy manokany fa le fanjakana mihitsy le fanjakana ny sy teto Madagasikara tamin'ny alohan'ny 20 daoly ny forona teto tsy magaky tsika raha ohatra manontany teny olona ho aiza ary ny fanjakana zany tsy minazy hoe fanjakana ntanteraka ny asa rehetrarehetra fa izy no mitarika an'izany izy no mivoy an'izany politika zany mametraka ny rafitra tabarina amin'izany era Madagasikara ary ny infrastructure tsy maintsy manaraka satria raha anao amoky tika zany zao hoe fahazahoan-dalana any hitrandraka charbon sako tsy maintsy mieritreritra ny fanjakana ho ny infrastructure atao am'izany mila port zany mila lalana zany mila jiro zany mila an'izao reheretra zao raha tsy zany a tsy hitao le fanjakana zay le lazaiko an'le politika teo hoe tsy politika hoe a libéral de aloro zareo ao lasa tsy mahita ninona fanjakana de ohatran'ireny ilakaky reny inona moa de tena tombosoa azo ny firena malagasy tamin'ireny fa de lany tao ny rena lavaka be izy anitanao de ny olona jerenao rehefa aveo me mahantra kely zany hoe fangaro le izy zany fa vision globale mihitsy hoe ary io a atonga n'le fiarikerenantsika andeha aingakaingana kokoa de afaka am'izay tsika rehefa aveo manamafy n'ity sehatra tena ifotorany ataoko hoe ny fitopolisany zato malagasy de ny any misehatra sempamokarana eny ambany vohatra fa raha vela rery io a mavesatra be io tsy io no atonga tsika lasa mbola miandry 5 amby 3 taona tsika zay vao mba afaka hipita am'izany hoe hiala am'izany tany faramahatra indrindra eto am'izao tontolo zao ataoko hoe mba manana fomba hafa angamba zao fotoana zao maka lesona hoe fa naninona ny olona ny andro 7 taona tsika moa efa tara raha teo a dia aleo mba misehatra hafa satria io arenakibony tany ny fizahan-tany de ny fanatsarana ny énergie ny fitsonjovana ny atao environnement zany rehetra zany natambatra ka amin'ny lafiny atosika amin'ny lafiny infrastructure zany tsy maintsy manaraka zany ny infrastructure ahafana mampivoatra an'izany ao anatin'izay de ahoana moa fandraisanareo sy ny travaux publics aloha am'izay ny fandrindrana ny tena tsy maintsy atao be manontany an'izay betsaka ny ohatrany miaya nefa zay zao de efa nresaka tamin'ny mpamatsy vola mihitsy a hoe ary azony tsara le izy ary zay izy tena tamiko zao tena ny teny mihitsy no niona tamiko fa niona tamiko daholo hoe mpamatsy vola tsika ireo na ny mpamatsy vola ataoko hoe mahazatra ny banque mondiale sy ny union européenne sy ny sisa ary ny ireo atao am'izao fotoana zao hoe ny privé zay vonina no investissement am'izany de tena hoe mety aminay zany mazava aminay le izy a am'izay tsy miparitaka hoe lalana fotsiny ve sekoly fotsiny ve tsena fotsiny ve fa hoana ny andarana an'izany anatina sehatra anankiray de manaraka ho azy rehefa aveo zany ny fomba fanomezam-bola fanohanana atsika fomba fangatantsika vola koa am'le zay ny angambany atao hoe ohatrohatran'ireny tamin'ny piky reny le izy fa alebiazina kokoa alebiazina kokoa zany le sehatra mba tsy ho sehem-pamokarany anankiray no anan'le izy dia averiko ny mandeha ny infrastructure tsy maintsy manaraka za fa lasa le fanjakana indray mifrein lasa manaraka an'io ny fanjakana ary eo mifanajakana ny tany io koa manko tena tsisy hevitra mihitsy hoe eto Madagasikara raha ohatra anao vaovao isan'andro isan-kerinandro na tsy resaka le zahatra ny seto kadom-bahoaka reny ary hoe de mandeha ny olona fe ty Madagasikara ty fe mpilatanany vahiny daholo a am'izao tao zao fa tsy fantatra fa zay ndray vao mipotra le izy hoe ay any any ty tany ty any zao ty ahoana amin'ny fijery ministra an'izay marina zany tsy zava-baovao zany fa raha ny fanadihadihana nataony Bianco sy ny sehatra hafa manadihady an'ireny hoe
indisina corruption sy ny sisa dia anisany voalaza raha tsy diso fa 3 fa 4 ny ao amin'ny service foncier zay zany ny fahitan'ny olona azy tsy ho asiko commentaire zay fa zay ny hitan'ny olona tsapany olona zany indrina ny anarenana an'io satria ny teny natao dia hoe io a dia tokony ho atao raha miteny vahiny amin'ny lafiny économie de levier économique angeza be ho an'ny Madagasikara ny fananan'io tany ny dadasika ary be da be ny ao anan'io fa mila fandaminana io a mila fitondrana matanjaka mampiatra ny lalàna ary tsy miafina fotsiny ambadika lalàna fa mampiseho an'izany ho an'ny rehetrarehetra zay transparence ary mametraka ny rehetrarehetra hoe tia ny lalàna ho ao ary mamerina an'izay foana raha io ny sakana azo ifampidiniana io dia hovaina io a raha io ny hita io ny tsy mampandeha azy satria hitantsika zao ny lalàna amin'izao fotoana zao ny teny moana ohatrany hoe lasa mivahiny lalàna antsika iny dia mametra hoe tsy azo amidy amin'ny olona tsy tera-tany malagasy ny tany fa misy ko eo nilany hoe raha ohatra sehatrasa orinasa dia afaka mividy izy na manao any atao hoe baina fidiotika zany moa fangaro anatin'ny sain'ny olona azy fa raha vao mahita izy hoe hitanareo fa lasa ny orinasa vahiny raha miresaka le akady-bahoaka manokantsika dia efa fantatra tamin'ny taonandro tamin'ny 2 tany a nanomboka satria zay hitany le fandehany hoe tsy Tananarivo hoe dia hida eo Analakely sy eo Taninarenina fotsiny fa tsy maintsy hitatra io dia tamin'izany izy nefa mifampiraharaha tamin'ireo tompona tany maro be nazahoany an'io 10 hectare mahery-kely ao akady-bahoaka io fampivarotana tamin'ny olona toka hoe olon-tsotra io tsisy mahadiso an'izany mijerena ny atotataratasy rehetrarehetra anazy madity io le tany za tsy hititra hoe maninona tamin'izany namity taminy andry zareo zany fa zay ary fanjakana tan-dalàna ty ary miezaka manao an'izay ary zany ataoko hoe fananana tany titrana tany zany raha zany ny ozogozonao tena fanjakana tsy tan-dalàna zany zay no mbanaovako antsoavy manaroatra mihitsy raha sitrako mihitsy hoe alohantsika amin'ny ara-dalàna ary ny mpitondra zay mahafantatra satria fantatra fa dia lalovin'ny olona ara-politika izy anaova zao dia sanatria tarika amin'ny vahoaka amin'ny lalana diso hoe arako misy tany malaladalaka io dia atsangana eo ny tranonareo tsy aza mitarika ny olona am'zany aza lalovina am'zany ny olona aza lalovina am'zany fanjakana am'izao fotoana zao kosa tsy hijery an'izany fotsiny tsy hijery an'izany fa zay le anaovana an'io lafiny infrastructure io a anjaran'ny fanjakana mamorona tanàna vaovao mamorona finanana vaovao ho an'ireo olona maro samihafa ireo ary manina moa ny tany fanjakana ne natao hozahaina amin'ny olona amidy amin'ny olona zay ny politika ho apetraka mihitsy hoe ho amidy amin'ny olona amin'ny fomba mahazava ny tany fanjakana satria afaka magnataka daoly ny rehetrarehetra fa ny fanjakana mandanjalanja aty anaovana an'izao a tsy azo amena olona mitokana azy ty tsy azo atao an'izao misy alamina tokoa hoe ahoana fomba fangatana azy fa zany dia ho avoaka amin'ny fomba ngarara fa mahinona tokoa ary satria fantatra fa amin'izao fotoa zao raha manorona trany ny olona ny mafy indrindra ny fividanana tany fanjakana efa mana tany mety hoe tampovoana Tananarivo izy tsy dia mahana zao fa raha anao an'izay politika zay izy a mihina fa zany tsy miaraka amin'izay le politika mba hamenan'ny olona zany hoe afaka mivarotra tany aminao fanjakana amin'ny fomba mahazava madio ary aza mibody tanin'ny olona fa iny dia tsy mety mihitsy satria tsisy olona falo aza mety anan'ny olona hoe jereo fa jereny fanjakana fotsiny nareo faly izy mahita nareo ravanatrano malahelo ny fanjakana ny président de la république dia niantso mihitsy fa malahelo izy malahelo izy satria lasa lalovin'ny olona amin'ny fomba politika ny vahoaka mety noho tsy fahalalana angamba fa misy malala ary ny olona mahalala ny tena diso mampirisika ny olona milalina tsy izy fanjakana amin'izao fotoana zao dia tsy hampirisika ny olona amin'izany fa miahy kosa ny vahoaka profa zany dia niantso an'io lehibe ny orinasa voalaza anaran'io a ny filatexa gaga ihany aho amijery hoe maninony zao nareo zao fotoany zao nareo no mandravany hetrarin'ny olona nefa didy efa azonareo tamin'ny taona lasy io ary marina kokoa tamin'ny 93 novembre 2013 no efa voarainareo ny didy dia lasa mba miaya any zay mijery an'reto olona mpanao politika mikopakokopa hafa ina ny tombotsoa hitondra ny olona ilahatra anapotika zavatra era miarabe indray ve hitatsika zany tany ampefy hitatsika zany tany lasora mikenikeny any Ambomanga kely zay mahatonga fanjakana hoe anisan'ny sehitra anankiray davin'ny olona anakorontanana nyty firenen'ity ny sehetry ny tany ka eo ny tsy maintsy mitandrana fanjakana tsy maintsy mampiseho fa misy lalàna mifehana io
fa mitsinjo ary mampisehoan'ny vahoaka hoe aza miditra amin'izany lala aza mety nalovina ara-politika nareo fa ny fanjakana dia hijery ny fomba ampidramonina ny olona fahany mba manana trano satria zo fototra anie zany fananana trano zany zo fototra zany ary ny trano tsy atram'izao aloha tsy hoe ataony eny amin'ny rahony eny ny trano fa tsy maintsy mipetraka amin'ny tany ny fototra dia anjara fanjakana mana politika manana vision amin'izany ary manana an'izany tsika amin'izao fotoana le titre français zany efa amin'izay lalan'izay mbola le fizarana le titre ave mbola manao an'iny ihany ve zao ny aménagement territoire vo tamin'ny herinandro ambony zay ny tany isorana tany fianaratsoa nizara titre 2 mahery titre boky tany mihitsy ho an'ny 17 000 hectares mivita tamin'izany zany a dia anisan'ny satria anisa trapa tamin'ny faritra fa anisan'ny tena mahatonga ny atao tsy fandriparimana tany dia iresaka tsy fankazaona fiarahamonina amin'ny resaka ady tany tsy afaka mamokatra ny olona fa dia tena ezaka angeza be ary zany tsy hoe za vo tonga 2 volana akory navita an'izany rehetra zany fa nanosika fotsiny hoe ataovy le izy fa mety na nijanona ary ny ataoko hoe famatsim-bola anatin'ny 5 taona iny zany amin'le nikarakaran'le guichet foncier communal reny dia nitoy ny asa nitoy arak'izay mba azo natao tao fa amin'izao fotoana zao dia ho atosika mafy mihitsy satria fantatra alamina le satria mizavatra kely tsy mirindra ihany ndraindray fa le ataoko hoe le fomba anehoana azy no ndraindray misy tsy milamina fa le fototra nitondrana azy tena io no mety satria mijery zany ambany vohatra kely mahafinaritra anie mijery an'izany hoe tany efa lovan'ny olona efa ho zato taona zao vo mba mahazo taratasy manamarina any hoe anazy tokoa io tany io satria mba fa manakaiky any zany le service mpanjakana ary mampirisika mpiara-miasa mihitsy fa anisan'ny lalana ray zany aplamina Madagasikara amin'ny famokarana eny ambany vohatra fanontaniana iray alohan'ny farany Andriamato minisitra raha ohatra zany zao misy resaka lalana satria tena hitako tena anisan'ny tena fototra lehibe amin'ny fampandrosoana ny lalana zany famoaham-bokatra ka raha ohatra zany any amin'ny toerana collectivité reny zany manana projet za hoe mba tokony atao ty lalana ty aminay ty fa zao ny potentialité ty aminay aty zany dia hoe inona ny démarche tokony ataony zay indrindra ary adidiny zareo mihitsy misy le plan local de développement io adidiny zareo mihitsy ny maneho ndray ary ny président teo amin'ny président ny république dia efa nilaza hoe ary nalesy lahatra an'ireo mpamatsy vola mihitsy hoe mila lalana zay efa mba natao ihany azo efina ihany ny atao hoe lalambe anga hoe mampitoy an'ity le Arasitananarivo ohatra fa ndao mba hijery raha mahazo zay anatin'ny herintaona 1000 kilomètre arivo kilometatra dia mba hijery hoe aiza moa le lalana atao Antsirabe famoahana an'le poma fahiny sy ny voankazo fahiny zay lalana 20 kilometre dia tsy mahazo tombontsoa intsony le mpamboly any satria zary raha misy tongany ny olona mpividy vokatra fa lalana tena tsy hitatsony zay fomba tena azy reny ahoana moa ny eritretanao hoe mamboly vary ny olona be lalana zay tsika efa tany dia mampalahelo fa ndraindray dia mijanony herintaonao le vary sy tavoaka nefa aty andreny vohatra ny boina na makany rdego trany dego dia vary avao no tonga ao ka reny zany no ataon'ny fanjakana lara-pahamenaka reny avaiza moa na anafatarana an'izany dia tsy maintsy ry zareo any toerana mpitondra fanjakana any toerana ny olona opérateur any mandray andraikitra ary tokony hitovy hevitra zay kosa nefa ny angatahana satria ndraindray mampahelo amin'izy ireny mantsy dia rehefa miakatra ty andreny vohatra dia ray mivoen'zao ray mivoen'zao satria zarazaran'le politika zay no zay hoe mametraka foana hoe ary zay novizony HVM hiaraka any satria isy HVM daholo zany rehetra zany hitambatra miaraka amin'ny fiarahamoninao dia ilaza hoe aloha aloha tsika ato miady hevitra dia hevitra ray no entina ifandresy lahatra amin'ireo olona manapa-kevitra farany ahafahantsika mampandrosa ty faritra iainantsika ty fa aloha le faritra iainanao mandrosa fa aza ampieritreretinao ny olona any ambilibe dia tonga dia mieritreritra ny olona any akazo ampy sarotra aminy zany fa aloha ny azy eo nieritrretiny ary le ny azy eo koa tsy atokony olona ray fa tokony rehetrarehetra ao ary tena vonona mihitsy ny atoko zay tariako hitarika amin'ny olona amin'izany ny eritreritra sady lafiny économie ny sosial inona ny sosialy mbahoaka eto inona marary ny olona eto zay ny atolotra amin'ny fanjakana idivany hevitra ary amin'ny assemblée dia zay no aroso fa tsy hoe ihany ko fa natanjahantena monsieur ao anatin'ny daholo zany président ndray etreo miezaka politika le président ao anatin'ny daholo zany ary zay dia tena fantatra tsara anie zany fa maro nisy ta Madagasikara dia ny tanora io voalaza foana hoe dia no avy Madagasikara tena marina zany fa ataonao ahoana ny andraisany an'le rapitso ary fa dia zay foana ve no voizinao nareo no avy dia zay tonga eo nareo no avy dia ho avy hatramin'ny rovina izy
fa omano izy a andray zavatra tokony azo andraisy ny milafiny rehetrarehetra fantanina farany iverina amin'ny HVM toko politika hery vaovao Madagasikara zay nitsangana natolotra tamin'ny fomba ofisialy mihitsy zany maly azoma zany ho anao manorina filohan'ny HVM Madagasikara ohatrany ahoana ny fijerinareo ty Madagasikara ty ampitso Madagasikara mandroso tena ampo malagasy mihitsy mifoaziny hery vaovao Madagasikara tsy ho vita mory zany akory efa mety betsaka ny efa niteny an'izany fa zay kosa ny hery vaovao entinay hoe alohatsika mana fanantenany tsika satria ny aza velany olona vanivelany ny olona vanivelany tsy manampy izy fa tsy maintsy miasa tsika ary io tsy nofinofy io fa miasa raha miasa tsika mino an'izany tsika zay de efa dingana lehibe afahantsika mandroso ary zay ny tena tanjona lehibe ary tena sary piaro am'izay a ny hery vaovao Madagasikara sary piaro am'izay fandrosoana zay ka tena mahasa eto masony rehetrarehetra mihitsy amin'ny lalany anyty manana an'izany eritrehetra zany fantatray fa tsy moro zany nefa tena hijoroanay a fa ny herinay ray manontolo a de olefanay a eo am'izany fampandrosoana Madagasikara zany eny le mato rakoto vaorifo sady ministre d'État misahana ny fotodrafitrasa fampitaovana sy ny fanajariana ny tany no filoha nasionaly ny antoko HVM dia misotranao ny vahiny fandanana resabe ary dia mino zay fa mbola anina fotoantsika mbola resadresana ihany mikasika ny raharam-pirenena zay ary tompolazy tompivavy no mamarina ny fandaratsika aza miala amin'ny matv anao indrindra na Itananarivo na ny faritra avy amin'ny alalan'ny canal 7 moa zany a dia afaka manaraka ny fandaratsika isika eto matv dia mandra presakinay tsika rehetrarehetra